Mamerina ny arahaba amintsika amin'izao fotoana amin'ny toko fahatelo amby folo amin'ny boky ty ao amin'ny Kristy izao. Misy ny hafatra zay tian'ny tompo ampitaina amintsika amin'ny ty anio ity amin'ny le lohateny lehibe mitondra ny lohateny hoe fifaliana ao amin'ny tompo. Fifaliana ao amin'ny tompo, mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe ahoana moa no ananantsika fifaliana ao amin'ny tompo. Ary fantona faharoa dia zao hoe efa nisy fotoana ve nahatsapantsika izany fifaliana ao amin'ny tompo izany. Milohany jerentsika an'izay loha hevitra izay dia andeha hiaraka hivavaka isika aloha. Jehovah tompo rainay masina ozy any an-danitra, rainay amin'ny lalan'i Kristy mpamonjy anay ianao. Ankehitriny izahay zanakao izao manaraka izao 7 andro miaraka aminao izao, dia mangataka famelan-keloka izahay, mangataka fanadiovana izay Jesosy io, ary eo ka ianao mihitsy no ampiteny ny mpanomponao amin'ity anio ity. Mamelany fahotanay mamindrafo aminay, ary ampio izahay mba hanana fifaliana miaraka aminao. Raha maky ny teninao hianatra eo atongotra ao izahay, mitenena fa miainja zanakao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ry havana malala, ao anatin'izao toko fahatelo amby folo izao dia manana drafitra manokana amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary eto amin'ny tia toko fahatelo amby folo ity dia manazava sy mametraka mihitsy ny taridalina manao hoe tokony ho anana fifaliana miaraka amin'Andriamanitra isika, tokony hanana fifaliana miaraka amin'ny tompo isika ry havako malala. Hoy ny paragrafy voalohany ao anatin'izao taridalina izao manao hoe antsoina ireo zanak'Andriamanitra mba ho solon-tenan'i Kristy ampiseho ny hatsarany sy ny famindrapon'ny tompo. Mahafinaritra izany teny izany. Miantso antsika zanany Andriamanitra mba haninona ozy izy, mba ilaza ny hatsarany, ilaza ny famindrapony amin'ireo manodidina, indrindra amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Voambara fa isika dia solon-tenan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Zany hoe raha mandeha ny an-dalana zany ianao, na mandeha amin'ny akavia na amin'ny akavanana, dia tsarovy fa solon-tenan'Andriamanitra ianao, solon-tenan'i Kristy ianao. Amin'ny solon-tenan'i Kristy atsika arany dia inona no tokony ho fomba fiainantsika? Moa ve olona mety malahelolelo lava? Moa ve olona mora tezitra? Moa ve olona izay sorosorena lava izany solon-tenan'i Kristy izany? Fa ny loha hevitra androany dia miteny sy milaza amintsika hoe fifaliana ao amin'ny tompo. Ny solon-tenan'i Kristy zany dia zao manana fifaliana ao anaty, satria Kristy no velona ao anatintsika tsirairay avy. Manambara izany ny tenin'Andriamanitra ry havako malala isiny ao amin'ny Jaona toko fafito amby folo. Jaona toko fafito amby folo, andininy vavalo amby folo sy ny fahatelo amby roapolo, dia mazava ny lazain'ny tenin'Andriamanitra manao hoe tahaka nandrahanao ahy hoy ny tompo ho amin'izao tontolo izao, no mba nandrahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Izao ao aminy ary anao efa naneraka ahy. Mazava ry havako zany fa tahaka nandrahan'Andriamanitra an'i Kristy ho ety amin'izao tontolo izao, dia tahaka izany koa ry havako nandrahan'ny Kristy atsika ho ety amin'izao tontolo izao. Fantana mipetraka dia zao maneho an'i Kristy ve tsika eto amin'ity tontolo misy atsika ity? Moa ve efa tena hitan'ny olona fa manana fifaliana isika miaraka amin'i Jesosy? Fa indraindray dia tahaka ny mitovy ihany, mitovy amin'izao tontolo izao ihany. Amin'ity anio ity dia miantso antsika ny tenin'Andriamanitra
mba apiditra an' jesosy ao anatsika i jesosy zay nanana fifaliana i jesosy zay nanana fomba fiaina mahafinaritra izay solotenan'andriamanitra ny rahany teto amin'ity tany ity dia izy koa no tokony ho ao anatsika mba hananatsika fifaliana miaraka aminy ry havana malala mbola apiny zany ao amin'ny Korinthiana faharoa toko fahatelo andininy faharoa sy fahatelo Korinthiana faharoa toko fahatelo andininy faharoa sy fahatelo aminaran'i Jesosy aseho epistilin' Kristy ianareo sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra ry havana epistilin' Kristy isika ry havako malala isany epistilin' Kristy isika izay fantatra ary vakin'ny olona rehetra ry havako malala isany iza moa izany olona rehetra izany vakinny ao andrefatrano vakinny ao avaratrano vakinny any amin'ny fiarahamonina na any anarabe na any am-piangonana naiza ry havako malala isany de fataro fa izao sy anao de epistily amin'ity anio ity raha te hanana fifaliana isika de tsarovy fa fanazavana isika fahazavana zao tontolo zao faharoa dia tsarovy ihany koa fa epistily an Kristy isika tsiraray avy resahan'ny taridalina moa fa manao hoe ny kristiana de toy ny fanilo amin'ny lalana makany an-danitra isika kristiana de fanilo amin'ny lalana izay makany an-danitra ry havana ahoana moa izany fanilo izany raha mandeha amin'ny toerana anankiray ianao nisy fotoana ny tenako niala taty Antananarivo andeha ho any Mahitsy nandeha moto dia nampalahelo fa tsy nandeha ny jiron'ilay moto de maizina ny lalana tsisy fanazavana mihitsy rehefa nandeha ny tenako de tena tsy hita hoe aiza ny lalana de inona ozy izy nareo no nataoko misy an'le sprinter izay mandeha manao national reny de nanaraka tao arinan'ireny sprinter reny nataoko misy fanilo kely eo alohany de manaraka an'iny na tsisy jiroara ny hafarany tonga tany Mahitsy any ka ny kristianina zany de manazava ny lalana tahaka an'lay jiro tahaka an'lay fanilo izay nanazava ny lalana nafahana tonga tany Mahitsy de tahaka izay ihany koa itsika kristianina itsika no fanazavany lalana izay makany an-danitra ny fahazavana raisina avy amin'ny Kristy de tsy maintsy alefa ny taratra am'izao tontolo zao tadio fa ny fahazavana izay hoentitsika de manazava an'izao tontolo zao ka mahatonga atsika izay hitondra fifaliana ho an'izao tontolo zao hitondra fiainana ihany koa ho an'izao tontolo zao inona nefa ny olana de zao tsy faly satana rehefa mandray an Kristy isika tsy faly satana rehefa mitondra fahazavana isika satria fata amin'ny fakely sisany androny de tezitra izy ary hoy ny paragrafy manaraka manao hoe raha tena sariny Kristy isika de ataotsika izay isehony raharahany ho mahafinaritra de araka izay tena toetra n'izy raha teo izany hoe raha tena itsika zany maneho an Kristy de tena aseho atsika ho mahafinaritra izany ary raha aseho atsika mahafinaritra izany ry havako de tsy faly satana fa inona no ataon'ny satana de izao no tena zavatra mahafaly an'ny satana eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiainana am'izao vanim-potoana andro farany izao ireto misy zavatra mahafaly an'ny satana ozy izy manao hoe ravoravo satana raha mahataona ny zanak'Andriamanitra tsy ino sy amoy fo io ry havako mahafaly an'ny satana ravoravo izy faly izy rehefa mahita ny zanak'Andriamanitra tsy mandray an Kristy faly izy rehefa mahita ny zanak'Andriamanitra mamoy fo ka manaritoky tsy andray an Jesosy ry havako amin'ity anio ity ry havako malala isany izany titsika Jesosy mahafaly an Jesosy ve sa mahafaly an satana fa ny mahafaly an satana de zay rehefa tsy mintsika rehefa mamoy fo itsika de faly izy faly satana raha mahita tsika tsy mahatoky an'Andriamanitra ka misalasala ny amin'ny fetezany sy ny heriny amonjy atsika tiany ny ahatonga atsika ino fa ny tompo de ampidoza amitsika zay zany ny alefan'ny satana ho atsaitsika zay ny alefan'ny satana eo aneo fiarahamonina hoe zany Jesosy zany ane de mampidozy zany Jesosy zany ane dia tsy mila hitokisana izany tsy mahavonjy izany
am'ty anio ity miantso asy anao Andriamanitra, miantso asy anao Jesosy Kristy. Aza tao izay aravoravo any Satana ry havako, fa ndao ielana izany, aza misalasalany amin'ny momba ny Jesosy itsika, fa raisy ho tompo sy mpamonjy ny tenatsika Jesosy Kristy. Ry havako malala isa am'ty anio ity, am'ty loha hevitry ity zao, ilaina isika voalohany manana fahazavana, maneho fahazavana am'izao tontolo zao, mitondra fahazavana am'izao tontolo zao. Faharoa dia hitatsika teo fa epistily velona isika izay vakian'ny olona mahafahazavana antsika, ary hitatsika teo fa isika dia fahazavana na fanilo izay mitondra ny olona manazava lalana makany an-danitra. Ary hitatsika fahatelo teo fa i Satana dia tsy faly, fa ny ataony dia zao manetsina atsika ny ao an-tsaintsika ny maharatsy an'Andriamanitra, ary manentsina ny ao an-tsaintsika mba hahatonga antsika tsy ino antompo, fa izao hahatonga antsika iny kosa fa mampidi-doza miaraka amin'Andriamanitra. Amin'ity fiainantsika makany an-danitra ity ry havako malaisa, dia aseho an'ny Satana izany, aseho an'ny Satana fa miaraka amin'Andriamanitra dia tena mety misy zavatra mamaivay, ary aseho any ataony izay mahakivy atsika tsiray avy. Fa am'ty anio ity dia zao, nisy tovavy resahany kely avy any Eropa ato, tantara kely, nandeha tany an-tsahy ity tovavy ity. Rehefa nandeha tany an-tsahy ity tovavy ity ry havako, dia nahita amin'ny famirapiratany zaridaina, nahita amin'ny famirapiratandreo zavatra eo an-tsaha, ny voninkazo, ny voankazo mahafinaritra. Nisotra ihany izy nandeha tamin'ny lalakombany, nisotra ny rosotrany izy. Ary rehefa tonga teo amin'ny toerana anankiray izy ry havako, dia inona ny zavatra niseho izitsika? Indro nahita angivy, indro nahita raosy. Ary rehefa nandeha izy ka nikitika ilay raosy, dia naratra ny tanany. Naratra ny inona hoy izitsika? Naratra ny tsilo ny tanan'ity tovavy ity. Ry havana, tahaka izany koa ny fiainantsika ankehitriny. Aza mikasika ny tsilo sao maratra ianao, fa ny raosy ny lisy ary mipika no alao. Inona ny tiana tongavana amin'izany? Lalantsika makany an-danitra dia zao mety misy tsilo, mety misy zavatra ratsy misy eo, fa izao aza reny ratsy reny no tehirizina ao am-po, aza reny no kasihana, fa le raosy, le felany iny mihitsiny, iny alaina. Ilay aza le angivy no jerentsika hoe mangidy, fa izao le zavatra tsara eo aminy no raiso, dia hita fifaliana ianao. Am'ty fiainantsika ity dia zao mety misy ny tsara, mety misy ny ratsy, fa izao aza mitahiry zavatra ratsy ao am-po, aza mitahiry ireo izay zavatra mety andratra atsika, fa izao zavatra izay mety ampitombo, ampifaly atsika miaraka amin'i Jesosy tehirizina. Mety nandalo olana ianao, mety mandalo fisedrana ianao, fa izao tsarovy ny tantan'Andriamanitra anao tamin'ny lasa, dia hitanao fa ahita fahombiazana ianao. Amarana antsika anazy dia hoy ny teny farany ato manao hoe mandratra sy mampanaintaina no an'ny asan'ny angivy sy ny tsilo, ary raha ireny zavatra ireny ihany no angonina ka atolotra ao ny hafa, moa vatsy sady manazimba ny hatsaran'Andriamanitra ianao, no misakana ireo olona manodidina anao tsy handeha amin'ny lalan'ny fiainana. Ry havako malala, raha ohatra ka ny tsilo na ny angivy no raisinao, dia izao tsy vitany hoe ianao ihany no maratra, tsy vitany hoe ianao ihany no manaintaina, fa izao mety ho sakana ho an'ny fiarahamonina izany, mety ho sakana ho an'ny rahalahinao sy ny anabavinao izany. Ka amin'ity anio ity ary, ireo zavatra ratsy rehetra izay miseho ao amin'ny fiainanao, mety nisy zavatra nangidy tahaka ny angivy anga, mety nisy zavatra naparatra anao, mety nampanaintainanao tahaka ny tsilon-draozy anga, aza reny raisina ry havako, fa izao le felany mahafinaritra, ilay voany mahafinaritra izay mety mitondra soa amin'ny fiainanao. Dia jereo ny fiainanao tamin'ny lasa,
dia mpanjiny ny fiainanao amin'ny ho avy dia hitanao fa ireo zavatra mahafinaritra zay niarahanao tamin'i Jesosy fikirina mafy ary lazao sy tantarao manodidina izany ijoroa vavolombelona izany mba hahafahan'ny hafa ihany koa manaraka an Jesosy, mba hahafahan'ny hafa mahita an Jesosy fa tsy mahita an'ireo zavadratsy izay nalefa ny Satana. Tsaroa fa tsisy tsilo anie talohan'ny fahalavony fa rehefa nofitahan'ny Satana Eva Adama sy Eva dia tao aorianan'izay dia zao naniry tsilo ny raozy, lasa nisy ny ratsy, lasa nisy ny fahoriana. Ary izany indrindra no hiantsoko aminao amin'ity anio ity hoe i Jesosy Kristy no mitondra fiainana fa i Satana mitondra fahaverezana. Na ianao endany amin'i Jesosy na ianao endany amin'ny Satana. Misy amintsika ave zay tongeto miombon-kevitra sy miombo-po tahakako amin'ity anio ity manao hoe Jesosy io endany aminao aho. Jesosy io araka ny loha hevitra tamin'ity toko 17 ity te hanana fifaliana miaraka aminao aho. Raha misy tetiko izy na any an-trano na any amin'ny Facebook zay ahitany izao fandaharana izao, raha hiaraka anakipo ny maso amin'ity anio ity ka hivoady amin'i Jesosy manao hoe Jesosy io aoka ako mba tena hanana fahazavana tahaka ny fanilo zay hanazava ny lalina makany an-danitra. Jesosy io aoka ako mba tena ho fanilo marina izay hitondra fiainana ho an'ireo manodidina na. Jesosy io aoka Jesosy io mba anisany hanana fifaliana miaraka aminao ka i Satana izay manao izay sakana tsy tokiko aminao, izay manao zay atongay amoy fo Jesosy io dia ianao ilay mpandresy no hampandresy aiko. Raha misy dia andeha izy hiaraka anakipo ny masony ka amin'ity anio ity dia hiaraka hivavaka isika. Andeha hiaraka hivavaka isika ho antsika izay vonona anankina ny fiainantsika an'olo tena ho an'i Jesosy Kristy ka hanana fifaliana ao amin'ny tompo isika. Hiaraka hivavaka isika. Entiko tompo malalo, na reny ny teninao izahay, na reny ny afatra avy aminao izahay, teny mba hanananay fifaliana miaraka aminao. Indraindray Jesosy io dia tohatra ny kivy izahay. Indraindray Jesosy io dia tahaka ny raozy anankiray izahay tsy mahita afatry ny tsilo, ka io tsilo io dia mandratra anay, mampanaintaina amin'ny fiainanay. Apio izay Jesosy io ahita an'ilay felan-drosy izay mitondra fifaliana dia tahaka izany ihany koa Jesosy eo amin'ny fiainanay zanakao. Apio izay ahita fifaliana miaraka aminao. Ka na dia alefa ny Satana ara ireo olana maro isan-karazany izay mandratra ny fiainanay, izay mampanaintaina ny fiainanay Jesosy mangataka izahay. Aoka ianao no hitantana ny fiainanay. Aoka Jesosy ho atsotranao ny tanam-pitiavanao amin'ny zanakao. Ary amin'ity anio ity Jesosy io ampitomboy ny fiainam-pononay miaraka aminao. Aza vela ho kivy izahay fa n'aiza misy anay dia eo anilanay mandrakariva ianao. Ary raha mandaly atsarotra ny fiainanay dia hotrotronao ny fiainanay. Ary raha mandeha tsara ny fiainanay dia mba ho tantaninao mandrakariva. Araka ny teninao teo tompo malalo dia izahay reto dia mivoady ary manam-pikasana ho tonga zanakao tokoa, ho fanazavana ny fiarahamonina makany an-danitra tanterao amin'ny fiainanay izany. Ary raha hisaraka izahay amin'ity fotoana hariva izay nonay izo fandaharana izao dia izahay no ifandao fa hisaraka eto amin'ity fandaharana ity. Fa aza mahafoy na mahasaraka anay ianao. Amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika indray ny tenako ho amin'ny manaraka indray ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsiraray avy sy toetra amin'ny tokantranontsika tsiraray avy. Mirary soa tompoko.